dia tononao antsika hatrany ny fandresena ao amin'i Kristy Jesosy. Mandehana lavitra miaraka amin'Andriamanitra, mandehana lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Mino manokana fa ianao izay nasian'Andriamanitra mba manaraka nyity hafatra foty dia ho ampidinin'Andriamanitra aminao ny fahasoavany, ho ampidininy aminao ny ositra mahery, andeha lavitra ny ianao amin'izay rehetra ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy karazana tontolona fanaratsy anefany mifehy an'izao tontolo izao ry havako. Misy système fahavalo hoe ninona nataon'ny olona kiray, indrindra moa amin'ny fanomponan'ny tompo dia tian'ilay olona iodikodiny eo. Tsy tena andeha lavitra fa ohatrany hoe ilalao fanompona, ilalao fiainana, ilalao fiainatokantrano, fa amin'ny fotoana tonga ao anatinao ny herin'ny fanahy masina, tonga aminao ny tenin'Andriamanitra tahaka izao, mivonona andeha lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndray andro rehefa tapa-kevitra hiala ao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia hoy ny tenin'ny mpanjaka Farao tamin'ny Mosesy sy Arona, Exodosy 4:1-20. Aro Farao, zaho dia andefa anareo ihany ozy mba hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra reo any anefitra, fa any ataoko aza mandeha lavitra loatra nareo dia mangatao aho. Farao dia tsy iza fa maneho ny fifehezan'ny Satana izao tontolo izao amin'ny fotoana ankehitriny. Tamin'izany fotoana izany izy dia mpanjaka ny Egipta, ary rehefa tsy vitany intsony ny azona ny Mosesy sy ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta dia nisy tolotsaina ohatrany hoe tsy dia mampaninona raha renesy ny sofina. Mandehana ozy izy nareo andeha hanao fanatitra ao an'i Jehovah Andriamanitra reo, fa aza mandeha lavitra loatra. Za kosa nefa androany ny rahan'ny tompo hiteny aminao, rehefa hanompo dia mandehana lavitra, rehefa hivarotra dia mandehana lavitra, rehefa hianatra ho ampianatra manaraka an'izao hafatra izao, aza zara fa mianatra, aza zara fa mivarotra, aza zara fa miasa, aza zara fa manao zavatra, mandehana lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Ndray andro koa tsaroako eto tratrana fakiviana ny mpaminany Eli izay tena mpaminany goavambe, fa maha olombelona nofa mandra azy tahaka sy tahaka anao dia nisy fotoana izy ry havako nangataka no faty, nisy fotoana izy nanaritoky, nisy fotoana izy kivy sy ketraka dia natory izy teo ambany anjavidy anankiray. Fa mahafinaritra, Andriamanitra tsy mamela ny olona irery izany. Andriamanitra ne miala nenina aminao matoa izy mbola manatratra anao na amin'ny alalana réseaux sociaux tahaka izao ary ka teteny aminao izy miareny ianao mitraka andray dia mandehana lavitra. Raha vao tsy mandeha lavitra tsika dia mora miverin-dalana, mora miverina teo amin'izay nalavo atsika. Fa tena ho ampon'Andriamanitra zany ny olona kiray raha vao hanangana fiainana miaraka aminy dia tena andeha lavitra miaraka aminy. Hoy Jesosy Kristy Tompo amaranako sady ny hafatra ao amin'ny filazantsarany Mateo 5 dia ozy ny 1:7. Ary nazovy no hanery anao andeha maily iray mandehana amin'ny maily 2. Maily moa dia anisan'ny mari-pandrefesana ny alaviratoerana. Amintsika moa izy kilometatra. Dia hoy Jesosy nazovy izy manery anao andeha maily iray dia mandehana amin'ny maily 2. Inona ilay ho ampon'Andriamanitra misafidiana andeha lavitra? Za dia mitsodrano anao manokana eo amin'izay sehatra ataonao, na mpanompon'Andriamanitra ianao, na mpivarotra ianao, na mpandraray ianao, amin'ny fotoana ianao tafakambana amin'ny Kristy dia omeny Kristy anao le toe-tsain'ny fanjakan'Andriamanitra, le toe-tsaina tsy milalao fiainana, le toe-tsaina tsy miodikodina, fa le toe-tsain'ny mpandresy mandeha lavitra hatramin'ny farany. Ivavaka ho anao amin'izao fotoana izao amotitra tem-pahasoavana ho anao fa hiverina anao ijoro vavolombelona hoe taoriana le hafatra fohy narahako tamin'ny MCTV iny nanomboka teo ny ainga amin'ny fiainako ary nandeha lavitra. Ivavaka ho anao ray tsara indrindra any an-danitro, mivavaka manokana nizaniza mba nampiaonao tamin'izao hafatra izao amin'izao fandarana fiainam-baovao izao. Tononiko Jesosy hatramin'izay izy ny odikodina, hatramin'izay izy ny katso, hatramin'izay izy ny ezaka fa tohatra ny tsy hitany ihany ny vokany. Aorianany androany vokatra ny tenin'Andriamanitra sy nosy ny fanahy masina andeha lavitra ny tsiraray avy ary tsy hijanona raha tsy tonga any amin'ilay tanjon'Andriamanitra sy ny drafitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsodrananao mandehana lavitra, fa zay ny tanjon'Andriamanitra, zay ny ahompon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao, na tanora ianao, na lehilahy na vehivavy, na raim-pianakaviana ianao. Ho an'izay nahita fa nikatso ny fanompona, mitady ho reraka ka tsy afaka nandeha intsony tamin'ny antom-pisiny, trakandray dia mandehana lavitra. Lasanao tsy resiny ho avinao.